La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavao. Nivorona raiky tamin'ny filoham-pirenena Andrajoela teny Ambotsoroatra androany ireo mpikambana eo anivon'ny Conseil supérieur de la magistrature nivoatra nandritra izay fionana izay ny famerenana ny asan'ny fitsarana eto Madagasikara. Namoaka raha-kobolana vaovao ny fitondram-panjakana amin'ny fampivoarana ny fampianarana eto Madagasikara ho aparitaka amin'ireo sekoly rehetra manerana nosy izany. Ho tanterina amin'ny anatin'ny fampahalalam-baovao ny tatitry ny filan-kevitry minitra izay nitanterahana omaly isan'ny songadina amin'izany ny fampiantona ny tetikasa sy ny serasera manodidina ny basy toliara ary mitoy ny fampitoniana momba izany. Entina ankasitrahana ireo taksibe manandra ny bokina andraikitra indrindra eto Antananarivo, misy mifanomezana fankasitrahana isam-bolana ataony eo anivon'ny ministera ao anatin'ilay hoe mpitakitra amin'ilay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany ny hetsika famindrana ireo mpifindra monina tsy manan-kelofana tao Seine-Saint-Denis ao Paris. Manodidina ny 500 ireo nafindra tamin'izany. Ny andidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolitivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao vory niaraka tamin'ny filoham-pirenena Andrajoela teny Ambotsoroatra androany ireo mpikambana eo anivon'ny Conseil supérieur de la magistrature nivoatra nandritra izay fionana izay ny famerenana ny asan'ny fitsarana eto Madagasikara. Io nasaina. Isan'ireo laharam-pamehan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara mba hamerenana ny fatokisan'ny vahoaka. Ny maraina teo nampanantsoa ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina teny amin'ny lampam-panjakana Ambotsoroatra ireo mpikambana eo anivon'ny CSM na ny Conseil supérieur de la magistrature. Nivoatra tamin'ny fionana teo amin'ny rotota fa ho hatsaraina ny tontolon'ny fitsarana anatin'izany ny fomba fiasa sy ny fototra-fitrasa. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia ny ady amin'ny kolikoly. Raha mikasika ny fitsarana manokana dia misy izaka tokony ataontsika ny fampihenana ny surpopulation carcérale. Ao anatin'izany koa dia ny fampivoarana ny fampitaovana ny fitsarana sy ny anivon'ny ireny fonjy ireny. Anisan'izay izany rehefa nataontsika dia ny hoe fananganana fonja vaovao. Fa ny zavatra tanjona tiana apetraka dia ny hoe ny fanovana tanteraka ny tontolon'ny fitsarana amin'ny lafiny rehetra, ny tsy fanaovana fanovana ivelany fotsiny ihany fa eo amin'ny lafiny maro, izany hoe ny fomba fiasa, foto-pisaina, anisan'izany koa ny fanatsarana foto-drafitrasa. Mbola idinao amin'ny fitsaranao satria rehaka koa fa na ny fampitaovanao dia zarizary. Tokony hojerena manokana ihany koa hoy ny filoha ny mahakasika ny fanaovana mandat de dépôt. Ao anatin'izany ihany koa fanatanganana ny raha-pitsarana rehetra mba indrindrindrindra itokisan'ny vahoaka ny fitsarana. Mitanjosika izany dia ny hoe mba fitsarana sy mitania lavitry ny lavitry ny kolikoly ary lavitry ny vatsisy ihany koa ny mizana mitania arak'izay fitenitsika malagasy. Io no le fanaovantsika ilay sistematsika ny resaka mandat de dépôt. Iny zany mba tia koordinena aminao kely hoe inona no afahantsika manatsara an'izay zavatra izay. Ny zava-dehibe dia efa ndraindraikitra moa zany ny minisitra teo ary hodinitsika eto miaraka androany koa ny fomba hanatanganana anao manerana ny Madagasikara tsy eto amin'ny fonjana Antananarivo ihany fa manerana ny nosy. Fotoanan'ny asa izao hoy ny filoham-pirenena ary asa misandrahaka eo amin'ny lafiny rehetra ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. No mamafisana teto fa tany-tandalàna i Madagasikara ary ambany lalàna daholo ny rehetra
noho izany tsy ekena ny fanaparam-pahefana sy ny fanaovana kolikoly izay mambotry ny firenena na amin'ny endrininona izany na amin'ny endrininona fa ampiarana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ireo izay rehetra manao izany. Tao amin'ny EPP sy CEG Anosy-Be ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo délégation niaraka tamin'ity androany ity tany izany zarana ireo fitaovana entina hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Ionina Sena sy Andry Nadenay. Ny mpianatra teto amin'ny EPP sy CEG Anosy-Be indray no nahazo ny anjarany avy amin'ny fitondram-panjakana ireo fitaovana sy raki-bolana ary tablety entina hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tonga nizara izany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina niaraka tamin'ireo délégation niaraka taminy. Nambara ny filoham-pirenena tamin'izany fa ato anatin'ny roa taona ho zaray ny fitondram-panjakana kiraro ihany koa ireo mpianatra malagasy eo amin'ny ambaratonga voalohany. Mbola maro ny mpianatra malagasy, ny zaza malagasy tsy mikiraro. Toy izao hoe manomboka zao mandra-patapitry ny mandat ao anatin'ny roa taona. Amena kiraro daholo ny ambaratonga voalohany rehetrarehetra. Fanamby ataoko zany tsy maintsy vitatsika. Zay ny zavatra atao, mahazo kiraro daholo nareo. Zay ny zavatra ho atao. Dia zao ny zavatra ho ataotsika. Satria fantatro fa sahirany ianareo. Fantatro fa betsaka aminareo fa tena betsaka no tsy manam-bola ampidirana ny zanany. Dia zao ny fanarahana isy Madame Ministre hoe ny voalohany satria ngeza be loatra Madagasikara 55 000 nisan'ny mpampianatra. Ny mpampianatra firamina. Fanareo eto Anosy-Be zany no ny fandalovako eto. No ny fahafantarako fa sahirany ianareo. Dia zao no ataotsika. Ho an'izay mpianatra mbola tsy naloro ny vola saram-pianarana any dia tongava fa ho aloha daholo ny saram-pianarana. Zay aloha voalohany. Ho anareo eto Anosy-Be ihany, ho anareo eto Anosy-Be ihany, mba hoentina ho fanampinanareo ray aman-dreny dia ho anareo izay efa nahefan'izany dia efako hosoloana ny volanareo dia mba karakaranareo amin'ny ankizy. Teto no raisina ho mpiasam-panjakana avokoa ireo mpampianatra firamina. Tsy voaray mpiasam-panjakana mihitsy mangataka ny mba retraite amin'ny fitondiany retraité dia mangataka ny mba andraisana amezana pension retraité amina président fa mitsaly loatra. Anankiroa zay ny eto Anosy-Be tsy voaray mihitsy. Iaka zao ny tontolon'ny fiainanao zany dia nanabe teto nanatrana tontolo. Dia zao ianao mbola tsy mpiasam-panjakana. Dia zao ary natao io Madame Ministre fa raisina mpiasam-panjakana ianao sy nareo rehetra tokoa zany. Ataonareo ny demande-nareo anankifolo zao dia tonga dia omenareo ampiara-miasa amiko dia ataon'ny Madame Ministre. Tsy ho diso anjara amin'ny fahazahoana ireo fitaovam-pianarana avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ireo mpianatra malagasy rehetra manerana ny nosy. Araka ny hitantsika teo dia namoaka raki-bolana vaovao ny fitondram-panjakana amin'ny fampivoarana ny fampianarana eto Madagasikara. Mamparitaka manerana nosy izay raki-bolana vaovao izay. Ionina zay. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nisy raki-bolana malagasy natokana ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany sy faharoa raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Sambany ihany koa no nisy fitondram-panjakana niditra an-tsehatra tamin'ny fikarakarana sy ny fanapariana izany manerana ny nosy ho an'ireo sekoly rehetra eto Madagasikara ary maimaim-poana. Raha iverenana ny tantara, pretra vahiny no nanao fikarohana voalohany momba ny teny malagasy ary namoaka voalohany ihany koa ny raki-bolana malagasy tamin'ny taona 810. Notohizana vahiny hatrany izany hatramin'ny taona 710. Raha ny tantaran'ny raki-bolana zany eto Madagasikara no resahana dia niainga tany amin'ny Froberville zany. Mbola filma izy tamin'izany dia Froberville satria tsika moa zany teo amin'izay le hoe mbola nazana tany antsika izay dia ny vahiny moa zany no tena karakara n'izay le
ny amin'ny rakobolan'izay dia Froberville zany no nanao voalohany dia avy eo zay vao nitohizany Weber missionnaire daholo ireo dia nitohizany Weber zany rakobolana teny roa zany le izy dia nitohizany Weber dia avy eo nandimby azy mbola eo amin'ny izay le teny roa zay zany dia ry Malzaka dia ny dictionnaire Malzaka moa zany misy ny malgache français sy ny français malgache dia reny zany no tena hoe nikirakiraina tao anatin'ny fiarahamonina zany dia taty origine zay tsika vao nanana ny rakobolana nataon'ny Régis Rajaimsara Olson zany io dia rakobolana tsy anteny roa fa malagasy taorian'ny rakobolana navoaka ny Régis Jaimsara Olson ny taona 1970 no nisy indray ny rakobolana malagasy nivoaka izay tamin'ny teny malagasy sy frantsay nosoratany François Rakotonaivo. Iraika ambin'ny 10 taona taorian'io vao nisy indray ny rakobolana nivoaka nantsoina hoe rakobolana rakim-pahalalana novokariny Akademia Malagasy izay nivoaka ny taona 5 tamin'ny teny malagasy ary mitotaly 530 ny pejy ao anatiny. 10 taona taorian'io izany hoe ny taona 520 no nivoaka ny Vitasoa nosoratany Profesora Rabenlaina tamin'ny teny malagasy sy frantsay izay rakobolana izay. Ankoatra ireo nisy ihany koa ny rakobolana ho an'ny ankizy, ny rakobolana teny paritra sy ny maro hafa. Ny rakobolana malagasy nivoaka farany raha ny fanadihadiana natao hatrany dia ny rakobolana izay nampahafantariny ny filoha Andry Rajoelina nanomboka omaly izay natokana ho an'ireo mpianatra ambaratonga voalohany sy faharoa ary aparitaka manerana nosy izay amin'ny fiteny roa malagasy sy frantsay. Ny rakobolana izay zava-dehibe eo amin'ny fampianarana. Zao rehefa nampidirina ho fitaovana ao an-tsekoly zany ny rakobolana dia eo amin'izay zany no mitarika ho azy ankolaka zany mitarika ho azy ny mpianatra ho zatra mijery boky. Rehefa misy manelingelina na olana ao an-tsainy eo dia ho zatra mandray rakobolana izy. Ary raha vao mandray rakobolana raha vao zatra an'izay izy na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mitombo ny fahalalana. Dia eo koa izy hita hoe tsy hiankina loatra intsony amin'ny mpampianatra fa hijery tonga avy hatrany ny rakobolana. Tsika miteny zany hoe tsy mahay teny malagasy mihitsy ary tsy mahay manoratra malagasy mihitsy mpianatra, tsy mahay teny frantsay mihitsy ary tsy mahay manoratra teny frantsay. Raha ampiasainy amin'ny tokony ho izy ny rakobolana dia manampy azy hafeny fomba fanoratana ilay teny, manampy azy hivoatra, hitompo fahalalana satria ho zay hoe fianarana tenim-pirenena anankiray dia miainga amin'ny fikirana ny rakobolana. Raha ny saran'ny rakobolana manomboka amin'ny 9,000 izany hatramin'ny 2,000 ary sarotra ny fahitana izany eny amin'ny tsena. Zava-dehibe araka izany ny fisian'ity rakobolana avy amin'ny fitondram-panjakana ity izay Narivelo Rajaonarimanana miaraka amin'ireo mpanoratra miaraka aminy no nanoratra izany. Miisa 2,700 ny pejy ao aminy ary mampiavaka azy ny fisian'ireo abidi izay miloko miavaka manamora ny fampiasan'ny mpianatra azy. Na eo azy izay kalitao izay aparitaka ho an'ny mpianatra malagasy manerana nosy ity rakobolana vaovao ity entina ampitomboana ny fahalalan'ny teny. Reny dia heverina fa fananam-pirenena, fananan'ny daholobe, fananan'ny malagasy rehetra dia mendrika ho kojakojaina, ho tandremana tsara. Dikan'izany dia ao an-dakilasy no tena ampiasana azy. Ny mpampianatra sy ny mpianatra dia mikirakira azy ireny entina hanatsarana ny raharaham-panabeazana. Tsy hoentina mody akory dia tandremana tsara satria tsy ny ankizy androany ihany na ny ankizy amin'ity taon'ity ihany no hianatra amin'izy ireny fa ireny dia anisan'ny lova ngezabe ifandimbiazan'ny taranaka. Tsy fantatra roviana indray nisy rakobolana hafa andimby an'iny fa dia iny dia efa zavatra ngezabe anankiray
ny everina fa fanambany to fitondram-panjakana fanambana ataon'ny filohan'ny repoblika entina manatsara ny fanabeazana ka dia everina fa ny fikojakojana azy no zava-dehibe indrindra. Raha ny fanadidina natao amin'ny taona 2024 no ivoaka indray ny rakibolana rakipahalalana edisiona faharoa entina anampy ireo rakibolana efa misy. Voatendry ho governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara Irabarzona Henri araky ny filan-kevitry ministra Omaly ny atsipiriany zazetiny miantarandriana. Irabarzona Henri no voatendry ho governora vaovaon'ny banky foiben'ny Madagasikara ary nanoloany Razafindrainibe Alain Hiré araky nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Anatsara ny lafiny politika ny vola eto Madagasikara no antony nandraisan'ny filohan'ny repoblika izao fepetra izao. Irabarzona Henri izay efa atao anatin'ny tontolon'ny fitantanam-bola ny taona maro ary filohan'ny filan-kevi-pitantanan'ny BNI Madagasikara. Raha iverena nefa niasa teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ny tenany tao amin'ny IFC na ny International Finance Corporation. Solo tena maharitra tao izy ny taona 2024 tany Cameroun. Taty aoriana, commissaire général mpisolo toerana atao amin'ny organisme de coordination et de suivi des investissements et de leur financement izy melohany izao fanendrena ho governoran'ny BFM izao. Isa misongadina tamin'izay filan-kevitry ministra izay hatrany dia nahatony tetikasa sy ny serasera manodidina ny base toliara ary mitony ny fifampidiniana momba izany miantarandriana. Taoriny disadisa mikasika ny tetikasa base toliara nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana araky ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa miato ny tetikasa sy ny serasera manodidina ny base toliara ankehitriny. Mitohy kosa ny fifampidiniana momba izany. Tsy mazava raha ny voalaza ny tombotsoan'ny fanjakana malagasy anatin'ny tetikasa rehefa nojerena ny fifanarahana voasony tany aloha, tsy mazava ihany koa ny fifanarahana voarafitra tany aloha ary tsy hita ny tena tombom-barotra ho an'ny mponina sy ny fanjakana ary ny faritra anatin'izany. Hidinika mikasika izany araky io ny tompon'andraikitry ny orinasa sy ny fitondram-panjakana. Etsy ankilany, ny ekeny efa misy ny banky iraisam-pirenena ny BEM na ny drafim-pivoara Madagasikara izay nozarain'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tany Washington farany teo nandritra ny fivoriam-bena atao tany an-toerana. Vonona ny fanampy amin'ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena ary roso tsy ho ela ny fampidiniana eo amin'ireo famatsiam-bola isan-tokony iarana amin'ity vondrona mpamatsy vola ity. Mahatratra 80 lavitrisa dolara ny vola ampiasain'ny banky iraisam-pirenena aka izy sy anjara goavana ho an'ny Madagasikara ny amin'izany. Kasika ny famatsiana entana anatin'ny kosa indray, nankatoavina ny fananganana ny orinasa State Procurement of Madagascar na ny SPM isana ny fanafarana sy ny fitsinjarana ireo entana teny ilaim-ponina sy ireo entana iankinan'ny aim-bahoaka toy ny solika sy ireo entana miankina tanteraka amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Noho ny fahatsapana fa mitarika fahasahiranana ho an'ny vahoaka ny fiankinan-dobe loatra amin'ireo orinasa izay manararaotra eo amin'ny fitsinjarana sy ny fanafarana entana avy any ivelany izay miteraka fidanganan'ny vidim-piainana no antony nandraisan'ny fitondrana izao fanapa-kevitra izao. Androany kosa no nody any Chine ny lefitry ny praiminisitra Sinoa rehefa nivahiny andro vitsy teto Madagasikara. Tonga nanatra azy teny amin'ny seranam-piaramanidina tetsy Ivato ireo solo tena mpanjakana izay tariny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-pinerana ary ny asa vavety niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ministry ny fahasalamana. Tena toerana ihany koa ny masivoan'ny Chine izay miasa eto Madagasikara. Ratsaivana mivelatra amin'ny sehatra maro ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Chine isan'izany ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny fototra-fitrasa ary ny fambolena. Nanoisantsika ny vaovao dia nilavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fangatahana fanesorana loholona izay nataon'ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakodivao. Fangatahana fanesorana izay napetra ny taorian'ny fametra-pelan'ny loholona tsy ho-mpikambana eo anivon'ny antoko politika HVM Intsonga eto Andriatsiravo. Manoloana ny fivadihana palitao sy ny loko politika eto Madagasikara izay efa mahazatra ny mpanao politika sasatsasany, tranga iray nanaitra ny maro no niseho teo anivon'ny antenimieran-doholona. Nangataka ny fanesorana ny loholona manandara randrem-bololona teny anivon'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny antenimieran-doholona. Isan'ny antony nangatahan'ny filohan'ny loholona ny fanesorana ity senatera ity, ny fanitsakitsahana ny fitsipika sy ny fitondran-tena ara-politika tao amin'ny antoko HVM, ary tonga hatrany amin'ny fiomanana sy ny fikasana ny anongana ny filohan'ny antenimieran-doholona sy ireo mpikambana sasany ao amin'ny birao maharitra
eo anivony ny anteny mirandoolona izay mitovy loko politika amin'ity farany. Notakiany filohan'ny loholona ihany koa ny fampiarana ny andininy faharoa amby fitopolo andalana faha efatra izay milaza fa afaka isorony ACC tsopikambana eo anivon'ny loholona intsony ny senatera iray raha toa ka mivaona amin'ny fitsipika fampifezan'ny groupe parlementaire misy azy. Nangataka ihany koa ny filohan'ny anteny mirandoolona ny ampiarina ny andininy 720 ny lalàna 240 tsipika 420 mifehy antoko politika izay mandrara ny fiovana vondrona politika hafa ho an'ny olombofidy izay efa lany tamin'ny vondrona politika iray. Nilaza nefa ny senatera mananjara andriambololona fa tsy naharainy taratasy fa nisorana azy izay nilazaina fa natao ny 12 aprily 2024. Taratasy izay nilaza ny fandikana ny lalàna mifehy ny antoko izany ary nametraka ny taratasy fialana tsopikambana intsony amin'ny antoko SVM ny 20 aprily 2024. Fametraha-pialana izay araky ny filazany ihany fa nanaraka ny fitsipika takin'ny demokrasia sy ny lalam-pandroenana malagasy ary ny fitsipika mifehy antoko sy ny anteny mirandoolona. Nilaza ihany koa ity farany fa noho ny antony miankina amin'ny manokana ihany no nametrahan'ny fialana ary no amafisiny fa tsy niditra vondrona politika hafa izy. Tsy mitombina ny fangatana fa nisorana ny loholona, io ny voalazan'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana araky ny are laharana faharoa amby 10 tsipika ACC/AR ny 9 novambra 2024 manoloana ny fangatana napetraky ny filohan'ny anteny mirandoolona. Raha ny voalazan'ny andininy fa 720 andalana faha 4 amin'ny fitsipika anatiny mifehy ny anteny mirandoolona tokony isy farafahakeliny ny taratasy roa avy amin'ny filohan'ny antoko misy azy mampitandrina ilay loholona. Tsy nisy nefa nitatitra mahakasika izay teny anivon'ny ACC. Nambaran'ny ACC araka izany fa ara-dalàna sy azo raisina ny fitoriana napetraky ny filohan'ny anteny mirandoolona saingy nolaviny. Aorian'ny 15 ny volana novambra ho avy izao vao ho fantatra ny fotoana andinian'ny solombavamboaka ny volavolan-dalàna ifian'ny teti-bola-panjakana 24 raha ny lahadinika hita teny Tsimbazaza. Aorian'io daty io indray vao hivory andinika ny lahadinika vaovao ny birao maharitra ho entina olanin'ny besin'ny maro. Nambaran'ny loharanom-baovao fa tsy maintsy ho tafiditra amin'izany ny fandiniana sy ny fandaniana ny LFI 22. Hafa kosa indray ho tanterahana eny amin'ny Forelo Expo Tanjomato ny faha-efatra ambin'ny folo hatramin'ny faha-fito ambin'ny folo ny volana ho avy izao. Ny andehany voalohany amin'ny Salon international des transports, de la logistique et de la manutention. Yves Richard. Ny faha-efatra ambin'ny folo hatramin'ny faha-fito ambin'ny folo novambra izao no tontosaina eny amin'ny Forelo Expo Tanjomato ny andehany voalohan'ny Salon international des transports, de la logistique et de la manutention. Ankoatra ny mahatrikasa fampirantiana ny fitaovana hikafara manodidina ny sehatra ny fitaterana ny atrikasa, ahafahana manao tombana ny toeran'ny sehatra ny fitaterana eto Madagasikara ny Salon international des transports. Tsy maintsy manao karazana hoe états généraux du transport eto Madagasikara. Satria maninona les transports raha mijery me ohatra aty amin'ny renivohitra ny Tananarivo ty jereo les bus sy les taxi be. Tsy ara-dalàna les ora, les surcharges, les sécurités. De angamba tokony manoka mieritreritra hoe ho asiana voalohany aloha kara manara-penitra zay azo atao kara électrique afahany hoe ho ajaina le tontolo iainana. Fa koa mieritreritra ho ametraka tramway na hoe transport par téléphérique. Zay rehetra zay mety hoe zavatra ho hitanareo amin'io Salon international du transport. Ankoatran'ny fampirantiana ny fitaovana hikafara manodidina ny sehatry ny fitaterana ny ivelany, asongadina mandritra ny efatrandro anatanterahana ny Salon international des transports, de la logistique et de la manutention ihany koa ny famoronana vita malagasy izay azo ampiasaina hanatsarana ny sehatry ny fitaterana eto an-toerana. Innovation ny rehetrarehetra ary les génies national, les fahaizana ny hoe mikaroka malagasy tsy maintsy ampisaonay amin'ny fotoana io. Satria be da be zavatra rehefa nieritreretra ny zareo ary teneniko nareo misy zavatra tena mampieritreritra mihitsy ary tena mety gaga mihitsy nareo rehefa mahita zay solution hoentinareo ahafahany hoe ho atsarainy ny transport eto Madagasikara. Trano eva manodidina ny 500 no andray anjara amin'ity andihany voalohany ity. Ho tazana mandritra izany avokoa ny teboka mifandraika amin'ny sehatry ny fitaterana toy ny fitaovana sy fipetra manodidina ny aroloza na ny sécurité.
androany no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy Antaninarenina ny fisotrin'ity salon international des transports de la logistique et de la manutention ho tanterahana iny Tanjombato ity. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny boky mitondra ny lohateny hoe Bare boky izay natao ampahafantarana bebe koa ny atao hoe Bare izay nitohana ny groupe Filatex Gaëtan Andriatsilavo. Nitondra avo ny voninahitry Madagasikara teto Afrika ny ekipa-pirenena malagasy Bare ary namerina indray tao am-pony malagasy ny firaisam-pirenena. Antony nahatonga ny mpanoratra Morona Angano sy Arira nampitondraina ny lohateny hoe Barea. Ankoatra ny fampahafantarana sy ny fanabeazana ary ny mahakanto azy, misy anatra azo raisina ny Angano. Rafitina nianatra ao anatin'ity angano ity dia roa no azo fotoana. Voalohany izay maharitra vadin'andriana, faharoa aza tositosika ny olodotry fa tsy aiza hanao kankana. Toy izany foana mahazo ny Barea sy ny ekipa-pirenena malagasy rehefa manao baolina izy. Vao manomboka baolina dia hoe resy ireo. Baolina tsy eritreretina dia fa resy ireo. Dia gaditsika, falitsika, talanjontsika fa nandresy ny Barea. Ho ankehitriny sotosa soma tsara ny famoahana amin'ity boky ity dia no fanampiana sy ny tolo-tanana avy any amin'ny groupe Filatex. Tsy anjerina nampianarana aminay fahiny moa no hoe raha misy manome zavatra hoanao kidiany teny hoe ho ankehitriny dia tsy hainay tsy hisaotra ny groupe Filatex. Mankasitraka mankateny ny groupe Filatex namoahana anay ka nanampy anay tamin'ny fanontana boky, nanampy anay tamin'ny famoahana boky amin'ny fomba ofisialy ary mbola nanampy anay tamin'ny olana majinijinika izay nahazo anay nandritra ny famolavolana ny boky. Manandanja eo amin'ny kolontsaina malagasy ny Angano ary isan'ny fomba mahomby ampitana ny fanabeazana. Miavitsy nefa ny famoahana ny sangan'asa Angano ankehitriny ka mila famporosiana sy fanohanana ny mpanoratra malagasy. Antony naresy lahatra ny groupe Filatex ka hanohana ny famoahana ity boky Angano sy Arira Barea ity. Zava-dehibe tokoa eo amin'ny kolontsaintsika malagasy ny Angano. Anisany mamolavola ny zaza malagasy izany ary ny firenentsika ihany koa satria ireo zaza ireo no hoavin'ny firenena. Izany nahatonga anay rehefa amin'ny groupe Filatex tsy salasala ny anohana arabola ny sangan'asa Andramatoa Verenako Lerio Miriam raha tonga nadodobaravara natao aminay izy mitady fanampiana. Resy lahatra izahay eo amin'ny groupe Filatex fa izao asa izao tia hanampy ny zaza malagasy halala bebe kokoa ny atao hoe Barea satria dia mojena akory ny firenentsika no rea eran-tany momba aloha ny ekipa nasionalintsika teo amin'ny baolina kitra momba ny Barea. Boky Angano sy Arira Barea misy 500 no natota tamin'ity andiany voalohany ity ary mbola isy ny andiany manaraka. Nanamafy hatrany ny fahavononany anohana ny sehatry ny fanabeazana ny groupe Filatex. Ny fanabeazana hoy izy ireo no tokony ilofosana ahafahana manomana ny hoavy sy mampivoatra ny firenena. Nivaly io hariva io ny fanadinana baccalauréat session spéciale ho an'ny Antananarivo manokana 20 faingo 20 isanjato izay tapahafahana izay mitsinjara toy izao. 20 isanjato ny série A1, série A2 kosa dia 17 faingo otra 2 isanjato, série C 13 faingo 170 isanjato ary ny série D kosa indray dia 9 faingo 750 isanjato. Tanterina amin'ny fampahalalam-baovao rapitsy kosa ny Antsipriana ho an'ny Madagasikara Raymond Tolo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atantsika ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra eo ihany koa ny fanaovam-beloma farana ny dadamaleo tamin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Vovô Yellow
Facebook baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook baka. 1 giga APSN am ftonare. Am vidin kimanjatoare armunza. Sindiuni 10 322 étoile 65 dièse. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Roubert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. tamin'ny fokotanina soura ao amin'ny boriboritany fadimy indray no nanohizan'ny candidat-naina André Citoine ny fampelezan-kevitra tamin'ny ity androany ity. Lambarany candidat-naina André Citoine fa ampizay ny fanaovana gaboraraka eto amin'ny commune Antananarivo. Fanadina. Tao anatin'ny fokotanina indray sora ao anatin'ny boriboritany fahadimy indray no nanohizan'ny candidat-naina André Citoine ny fampelezan-kevitra androany. Candidat mitondra ny laharana faha-efatra ao anatin'ny bileta tokana mandritra ny fifidiana ben'ny tanàna ny faha-7 amby 20 novambra ho avy izao. Nanambara ny candidat-naina André Citoine tao anatin'ny lahateniny fa ampy izay ny fanaovana gaboraraka sy ny fanaovana tsy maty manota ho an'ny renivohitra Gasikara. Okizay ny falalanotana. Okizay ny kolikoly. Okizay ny fangalanana ny tanin'ny commune. Okizay ny zipak. Tonga amin'ny fotoana. Tonga amin'ny fotoana androany, tonga amin'ny fotoana amin'ny fifidianana. Analelana n'Antananarivo. Hitondrana fahazavana
hitondrana filamina, hitondrana fahadiovana, sady zany. Zay ny ilayntsika. Maneho ny fahavonona ny candidat Andrian Citroën fa fotoanany izao ny hitondrana fampandrosoana ho an'ny tanàna Antananarivo. Vonona hitondra izay fahazavana izay, hitondra fahadiovana, hitondra filamina. Zay ve ny ilayntsika. Rehefa ho ben'ny tanàna, omentsika sakafo ny ankizy mandeha PP isan'andro. Hodiovintsika tanàna, hodiovintsika kanal. Avely ny jiro. Omena asa ny mponina. Ny fanindran-dalana tamin'izany nisy ny hetsika fizahana fahasalamana sy fizarana fanafody maimam-poana ho an'ireo mponina teny amin'ny fokotany Andraisoro. Mioto vokatsoa ireo mpandrana malagasy taorian'ny fandraisana anjaran'i Madagasikara tamin'ny fiforimben'ny tikady ny fafitony volana aogositra lasa teo. Nisy androany ny fampahafantarana ny vokatra azon'ny Madagasikara. Michel Arnaud Zonatra. Orinasa japonais maro no vonina hiara-iasa amin'ny Madagasikara taorian'ny tikady fahafitona ny conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Isitraka izany ireo orinasa malagasy indrindra ireo orinasa tsy miankina. Iaraha malala fa mbola ambany ny tahan'ny fanondrana nataon'i Madagasikara any Japon ary mbola mila fanarenana izany, indrindra ireo akora tahaka ny lavanila sy ireo maro hafa. Fa mikasika izany indrindra mba ahafahana mampitombo ny fanondranana ilaina ny fampiasam-bola. Isan'izany ny fanaovatso ny fifanarahana nataon'i Madagasikara amin'ny orinasa japonais efa eo ampanatanterahana ny lafiny ara-teknika izahay amin'izao. Fa ankoatra ny fahavonona ny orinasa japonais hiara-iasa amin'ny orinasa malagasy dia teboka maromaro ihany koa no nivohitra nandrindra izany ary hisy vokany tsara amin'ny toe-karen'i Madagasikara. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny AEMAJAN, ny Association économique Madagascar-Japon. Le plan économique, puisque c'est l'objectif de l'association, c'est de se positionner ou de contribuer. Isan'ny teboka nivoatra tamin'izany teo amin'ny lafiny ekonomika ny fanatsarana ny fampiasam-bola eto Afrika tamin'ny alalan'ny famatsim-bola. Mitetina $20 miliara ao anatin'ny 3 taona manaraka. Nisy ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina, fanatsarana ny fahaiza-manao ahafahana miditra eo amin'izay sehatra ny fandrarana sy ny fiarah-miasa amin'ny Japon ary ireo maro hafa izay. À travers un investissement de $20 milliards, le soutien du Japon sur la transformation économique. Afainganana ny fivoaran'ny Afrika amin'ny alalan'ny olona, ny teknôlôjia ary ny famoronana. Izay raha tsy ahivina ny lohahevitry ny tikady fahafito no totsaina tany Tokyo ny 20 hatramin'ny 1 aogositra teo. Entina hankasitrahana ireo taxi be manaja ny bokina andraikitra indrindra eto Antananarivo. Nisy ny fanomezana fankasitrahana isam-bolana ataony eo anivon'ny ministera tompony andraikitra ao anatin'ilay hoe be taxe amin'ilay. Miantarandrianay. Nahazo fankasitrahana avy amin'ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany tamin'ny alalan'ny be taxe amin'ilay ny mpamily sy ny mpanampamily tamin'ity taxi be iray ity no navoafidy azy ireo miendrika indrindra sy nanaja ny bokina andraikitra ho an'ny volana oktobra teo. Teboka maro no nahazoan'izao vokatra izao. Matoa zany nisy zao zavatra zao fanomezana an'izao loko zao dia hita aloha zany fa nahafapo ny asan'ny chauffeur sy receveur tao amin'ny fampiasana an'ilay GPS. Zavatra natao zany rehefa napetraka ilay izy dia ny ekena ny ametahana ilay GPS tamin'ny fiara izay nampiasainay. Ka rehefa ny ekena ilay izy dia narahana araka ny zavatra rehetra izay natao. Dia resy lahatra ihany zany nametahana ilay GPS. Isam-bolana izao karazana fifaninanana ho an'ny taxi be izao. Misy ireo GPS napetraka hijerena ny fanajana ny bokina andraikitra. Tafiditra amin'izany ny tsy fiverenana ny tabadalana, ny tsy fanaovana taingbe, ny tsy fitondrana mpandeha mitsangana, ny tsy fanalana sy ny tsy fandraisana mpandeha ivelan'ny toeram-piantsonana ary ny fanajana ny fetra ahafahana mandeha. Olana zany taloha tsy fantatra mihitsy izy mihodina, izy tsy mihodina, izy tena manomboka amin'ny ora, izy no miala alohan'ny
ora amin'izao fotoan'izao amin'le GPS tonga dia hita daholo zany itanao ka izay le niteko anao mbola efapolo misy an'le GPS fa rehefa misy an'le GPS daholo ny ankabeazany dia tsy misy tsony zany satria tazan'le plateforme dia le plateforme afaka migider an'le tomobile ary zay tsy manaraka ny fenitra na hoe ny cahier de charge dia azony tonga dia aretena mihitsy le tomobile na ry zany apetraka tsikelikely fa iny zany volana voalohany nametrahantsika azy hita tsara mihitsy hoe mandeha tsara izy hita ny tombotsoany dia amin'izao fotoan'izao izy zao dia aprisika ny ambony rehetrarehetra zany mba hiditra ao anatiny fa rehefa mitombony isan'io dia mety tsara foana le izy. Fivahinianana maimaim-poana mandritry ny roa andro any amin'ny Splendide Hotel Thomasina no azon'ny mpamily sy ny mpanampamily betaka samilay tamin'ny tsindry amin'ny torakity ny ampy finday sy bus izany. Tanjona amin'izao hetsika izao ny fampanaran-dalàna, ny mpitatitra sy fanatsarana tolotra omena ny mpanjifa anatin'ny tetikasa fanatsarana fifamoivoizana. Hatreto ny lindeno anaovana azy saingy hitatra kosa izany raha ny fanazavana. Ny tombo 400 isanjato hatramin'ny 500 isanjato ny mpitsidika valanjavaboary eto Madagasikara araka ny antotany safarany avy eo anivon'ny MNP ny farany volana septambra teo. Maro ny ezaka natao hanatsarana ny vokatra raha ny fanazavana azo Yves Richard. Nahitambokany ny fanamafisana ny fampahafantarana sy ny fanamorana ny fitsidihan'ny mpizahatany ny valanjavaboary miisa 770 tantanan'ny MNP eto Madagasikara. Ny tombo 400 hatramin'ny 500 isanjato ohatra ny mpitsidika araka ny antotany safarany ny volana septambra lasa teo izay nananika ny 775 sy 1 hetsy. Ankoatra ny vala fata-daza toy ny ranomafana, isalo sy andasibe, saika mahaliana ireo mpizahatany avokoa ny valanjavaboary eto Madagasikara. 156 766 visiteurs tsika tamin'ny fin septembre 2019 teo. Ny mpizahatany eto Madagasikara zany manomboka ankehitriny zao nanomboka tao anatin'ny 2 taona lasa zany zao dia efa makany anaty valanjavaboary ny akamaroany. Zombotra ohatra, hitanareo fa zombotra ao ambadiky isalo izy fa misy olona zany tia azy amoron-dalana iny dia mijanona eny izy mijery ny biby mijery ny alatsika dia akarana ihany koa any nositany kely koa zany dia mitombo ny isan'ny mpitsidika. Zava-dehibe zany satria mampidi-bola ho an'ny firenentsika ny fisian'ireny mpizahatany ireny. Ao anatin'ny haute saison touristique Madagasikara amin'izao fotoana izao, mbola hitombo araka izany io taha io ka manodidina ny 4 alina ny mpizahatany andrasana hitsidika ny Madagasikara hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao ho hiatrany ny teo anivon'ny MNP androany. Araka ny hitantsika tamin'ny fanadadiana farany teo iny dia mahakasika ny valanjavaboary indray ny resananao hitondrany Yves Richard fanazavana amin'ity alina ity. Inona ary ny azo lazaina mahakasika an'izay valanjavaboary zay eto Madagasikara Yves Richard? Miarabanao any Lalaina Davida dia miaraba antsika mpanaraka tsy tapaka ny fampalalam-bavao ihany koa. Kisary hoentina iresahana mandidina an'izay resaka valanjavaboary zay dia ny momba ny évolution na resaka nombre na visiteur étranger teny anivon'ny valanjavaboary teto Madagasikara. Valanjavaboary enina no nanaovana fanadiadiana. Eto mpanomboana aloha dia tsara ny manamarika fa kisary avy amin'ny MNP ny tetikasa pôle intégré de croissance sy ny ministeran'ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro no hitondrantsika fanazavana mahakasika ireto kisary ampisehoany reto. Raha ny ty kisary voalohany ampisehoany ty hita araka izao fa 4 alina ny mpitsidika ny valanjavaboary teto Madagasikara ny taona 7 niakatra avy telo eny zeny, ny taona 12 ary nananika ny 2 alina sy 1 hetsy. Nidina kely zany ny taona 420 ary niakatra hatramin'izao fotoana. Ankoatra ny climat des affaires teto Madagasikara, isan'ny nampiakatra io taha io ny asan'ny MNP na dia hoe isan'ny sampandrarana tokana isahana ny hitantana ny valanjavaboary nanomboka ny taona 1 aza ny MNP tao arian'ny fandraisany andraikitra tamin'izay fitantanana ny valanjavaboary zay dia toy ny hoe fitantanana aradrary ny valanjavaboary dia nisy ankony betsaka tamin'ny fitombony mpitsidika teto Madagasikara zany. Vokatra io dia nitombo hatrany ny isan'ny mpizahatany nitsidika ny Madagasikara ka isan'ny antoka betsaka izay hoe fampitomboana ny tany mpizahatany nitsidika teto amintsika izay. Ny tourisme organisé izay niantoka hatramin'ny 250 isanjato ny mpizahatany. Rehefa miresaka mpizahatany zay moa dia tsy maintsy misy ny hoe itoeran'izy ireo dia ny toerana fandraisam-bahiny inona indray no azo resana mahakasika izay?
Mahakasika izay efitrano fandraisam-bahiny izay indrindra no ampisehoana amin'ity kisary manaraka ity, izany hoe ny taona 14 hatramin'ny taona 19 Fara tany amin'ny 507 sy iray alina tany ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny ny taona 14 dia niakatra hatrany zany ary tafiakatra 5 sy 4 alina zany ny taona 12 na dia hita fa nitombo azy io ta io arak'izao hita amin'ny fivoaran'ny kisary zao dia hita fa ny isatra ihany ny fananganana fotodrafitrasa teto Madagasikara noho ny mbola tsy famarina toerany fitondrana nipetraka tamin'izany fotoana dia mbola tsy narisika ireo mpampiasa vola ny fananganana izay karazana infrastructure manodidina ny secteur hôtelier izay. Fa saingy kosa ahitana misy karazana hoe fahasamihafana ihany. Jerentsika ohatra ny makasika ny tany amin'ny toerana manodidina ny misy ny nosy tany ely iny, izany hoe ao atsimon'ny nosy be. Arak'izao hita zao dia manodidina ny 500 sy 700 ireo efitrano fandraisam-bahiny mipetraka any an-toerana. Antony maro no ahafahana manazava izay satria fantatry nosy tany ely no ny fananany an'izay hoe taux d'endémisme izay, na ny hoe ihany koa hoe fisiny toy ny ohatra hoe fisina parc marin izay ahitana karazam-biby maro toy ny tortue de mer, ny gidro samihafa. Farany kosa aty amin'ity farany ity dia ahitana ny montagne d'Ambre manodidina any manodidina ny 70 km miala ny tanàna Antsiranana, na dia isany hoe toerana manana biby maro toy ny hoe karazana gidro 7 misy eto Madagasikara dia saika hita ao amin'ny toerana io avokoa zany fatra, dia tsy narisika mpampiasa vola ny anangana karazana fotodrafitrasa manodidina ny hôtely any an-toerana noho ny fatatsika ny faratsiany lalana any amin'ny toerana iny mandraka ankehitriny, izany hoe amin'izao fotoana vao hita hoe manomboka misy ny asa fanarenana mahakasika an'izay fanamboarana lalana izay. Eo anelanelany kosa no misy Anandasibe sy Salo eto afovoan'izao, hita fa mahasarika mpizahatany maro ihany noho ny fahatsarany ny fotodrafitrasa makany an-toerana. Ankasitrany ianao nitondra an'ireo fanazavana sy ny antotanisa mahakasika an'izay valan-javaboary sy mpivahiny tonga eto Madagasikara izay. Isorenanao Anlalaina David nandray teto amin'ny plateau ny fampahalalam-bavao, ankasitrana ihany koa isika manaraka ny fampahalalam-bavao amin'izao alizao. Izay ny amin'iny fa ny maraina teo nasondrotra ho grand officier Dada Maleo akoatry ny efa nazahoany tamin'ny fahavelony ny commandeur de l'ordre national malagasy sy ny commandeur de l'ordre des arts, des lettres et de la culture. Nentina teny amin'ny cathédrale FJKM Analakely ny vata mangatsikany avy eo ny toditohy ny azo ny fasandrasany teny Mandrosoa Betafo Antsirabe miantarandriana. Ny maraina teo totosa teto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny fanomezam-boninahitra ara-mpanjakana sy ara-miaramila grand officier any Dada natolotry ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Toroin'izay tamin'ny folora maraina no entina teto amin'ny cathédrale FJKM Analakely ny vata mangatsikany rehefa nandrasana tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny alina. Tonga nanome voninahitra teny amin'ny toerana avokoa ireo olo-manan-kaja maro, ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, mpanankato isan-karazany, mpankafy ny tarika Maleo, tonga nampahery ny tarika sy ny fianakaviany. Ny hariva ny toditohy ny azo ny fasan-drazany Mandrosoa Betafo Antsirabe ary nalevina androany i Dada. Tsy ahivina ankoatra nahazoan'izao grand officier izao, efa nahazo tamin'ny fony fahavelony ny mari-boninahitra ambony dia ambony ny commandeur de l'ordre national malagasy ary manana ny mari-boninahitra ambony indrindra amin'ny kolotsaina malagasy dia ny commandeur de l'ordre des arts, des lettres et de la culture i Dada. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany nietsika famindrana ireo mpifindra monina tsy manan-kelofa natao Seine-Saint-Denis ao Paris manodidina ny 500 ireo nafindra tamin'izany fanadina.
Mahery ny 200 ireo mpifindra monina ao Saint-Denis Paris nafindra toerana nanomboka ny maraina teo. Taoriny fanambarana nataon'ny ministry ny atany any an-toerana no nandraisana izy fepetra izao. Omena toerana tsara kokoa izy ireo raha ny nambarany, mahalany izy ireo amin'ny tente sy ny toerana tsisarizary. Nanomboka amin'ny maraina, mahery ny 900 ny mpitandro ny filaminana tonga teny an-toerana, mandrindra ny filaminana, mandritry ny famindrana. Toerana maro no ametrahana azy ireo. Misy ireo toerana vonjimaika toy ny gymnase misy 5 any an-toerana. Efa nisy 10 andro lasa izay fivoriana nataon'ireo ben'ny tanàna misy 13 niaraka tamin'ny ministry ny atany niresahana manokana ny mikasika ireo mpifindra monina ireo. Manay ankilan'ny fiarahamonim-pirenena tsy aretan'izao fepetra izao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasiany ianao nanaraka izany. Soa fa tsara daholo tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. Nanulcha Noteu ni Fampalalambauvau. La 4G Patelma vous a présenté Nivavo.